Mbola ho amintsika rehetra ny ravana ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ilay fihavanantsika. Alahady farany amin'ny volana Janoary hiheverantsika ireo marary hoditra ary ahatserovana koa ny isa-taranaka eto amin'ity fitandremana Isotry Fitiavana ity. Alahady izay mbola ampirenana ny fonontsika amin'ny lohahevitra hoe pahary izao tontolo izao ny tompo. Ao amin'ny Isaia 5:20 arak'izay novakiana teo no fototry ny afatr'Andriamanitra entina amintsika fiangonana. Isaia 5:20 ny andininy 7:20 hatramin'ny andininy 2:20. Ny fanahy masina ny riavana mbola anazava ny teny amintsika fiangonana. Ity 5:20 ity dia ilazana ny ataon'Andriamanitra amin'ireo olona izay nanao tsinotsinona azy andaniny ary ny ataon'Andriamanitra ho an'ireo olona izay nifidy azy nanaiky ho mpanompony. Raha mamaky sika eo amin'ny andininy 2, ny 9 ary ny 7 dia tahaka izao ny famaritana ny amin'ireo olona nanda an'Andriamanitra. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe namelatra ny tanako mandritra ny andro tamin'ny firenena miodina izay mandeha amin'ny lalana tsy tsara araka ny fisainany. Indro izao no voasoratra eo anatriako, tsy anginao mandra-pamaliko anareo, eny mandra-pamaliko ao an-tratranareo. Ny eloko areo sy ny eloko ny razanareo koa o Jehovah, dia izay olona nandoro ditika azomanitra teny an-tendrombohitra, ary ny aika teny amin'ny avoana, eny hamatra ny valin'ny asany ho ao an-tratrany ao aloha. Izany no tenin'Andriamanitra amin'ireo olona izay nanao tsinotsinona azy. Fa ireo olona izay hieverin'Andriamanitra manokana kosa, sisa tamin'ny taranak'i Jakoba, dia izao ny voasoratra eo amin'ny 9 hatramin'ny 10. Ny anaran'ny Tompo, izao ny lazain'i Jehovah, tahaka ny ranom-boaloboka hita ao an-tsampahony, ka ataon'ny olona hoe aza simbana, fa misy fitahiana ao anatiny. Dia toy izany no ataoko no ny amin'ny mpanompoko, ka tsy hanimba azy rehetra aho. Ahatonga taranaka avy amin'ny Jakoba aho, sy mpandova ny tendrombohitro avy amin'ny Joda, ary ireo voafidiko no andova azy, eny ny mpanompoko no honina ao. Ireo oloko izay nitady ahy ho ny famaranana ny andininy 10. Ho an'ireo sokajiny olona 2 izay navahan'Andriamanitra no ny faharetany, no ny fanekeny an'Andriamanitra, dia misitraka ilay fahariana vaovao tany isaina eto amin'ny andininy 17 hatrany amin'ny 15. Eo amin'ny 20 mijanona ny perikopantsika. Ireo olona izay nanaiky nofidin'Andriamanitra ka nanompo azy araka ny andininy 7, ahatonga taranaka avy amin'ny Jakoba, mpandova ny tendrombohitra avy amin'ny Joda, ireo voafidiko mpanompoko no honinao. Ireo olona ireo dia ambaran'ny Tompo araka ny faminaniany Isaia, fa anaovany fahariana vaovao. Fahariana vaovao. Indro izao mahary lanitra vaovao sy tany vaovao. Ireto no famaritana n'izany fahariana ataon'Andriamanitra ho an'ny taranak'i Jakoba, ireo sisa voafidy sy nanompo an'Andriamanitra izany. Tontolo vaovao. Izay ny voalohany eo amin'ny andininy 17. Manaraka dia tontolo hianim-pifaliana sy eniky ny firavoravona eo amin'ny andininy 18
sy ny fahasivy ambin'ny folo araka ny dika teny ombonana no vakiana tamintsika teo. Tontolo mpifaliana, eniky mpiraviravona sy enim-pifaliana. Ary ny fahatelo dia tontolo mandrakizay. Tontolo mandrakizay. Any amin'ny fahaefatra hitantsika eo amin'ny andininy faraka amin'ny roapolo dia tontolo misy fahariana milamina. Fa ireo telo voalohany no hojerentsika riavana. Fahariana vaovao homen'Andriamanitra ho an'ny taranaky Jakoba ilay nofidiny, ilay nanompo azy. Raha atao manoloana ny fotoan'androany zany dia hoe fahariana vaovao ataon'Andriamanitra ho an'ny taranaky ny fitandremana isotry fitiavana ilay nofidiny, ilay manompo azy. Mahary tontolo vaovao ho antsika Andriamanitra. Indro izao mahary lanitra vaovao sy tany vaovao, tsy ho tsarovana intsony ny taloha na omby ao an-tsaina akory. Jerosalema vaovao no ilazany an'io amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo koa, ary any amin'ny Apokalipsy toko raika amby roapolo sy ny faharoa amby roapolo izay nangalana andiny no vakiana tamin'ity fotoana ity. Hoy Petera ao amin'ny epistiliny, Petera faharoa toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo. Isika dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao itoeran'ny fahamarinana. Ho an'ny taranaky Jakoba ilay nofidin'Andriamanitra ka manompo azy dia afaka manantena tsara tontolo vaovao, lanitra vaovao, habakabaka vaovao, tany vaovao itoeran'ny fahamarinana. Ampahafantarina bebe kokoa tao amin'ny Apokalipsy izay novakiana tamintsika teo ny amin'izany. Santionany hoe misy rano avetsy an-daniny dia misy avetsy ankilany dia voany misy hazo mamoa isam-bolana ary ny raviny dia mitondra fanasitranana ho an'ny firenena. Izany lay tontolo vaovao, tontolo misy fahavelomana, tontolo misy aina, rano mikoriana, lay Jerosalema vaovao. Riavana malala, rehefa miditra eo amin'ilay fifidianan'Andriamanitra isika, manompo ny tompo isika taranaka dia ho antsika indrindra izany tontolo vaovao izany. Indray isika dia miaina ao anatin'ny fahazaram-poana ety amin'izao tontolo izao, dia zatra mifanao n'izao tontolo izao, dia miaina mifanao n'izao tontolo izao, adinitsika mihitsy fa efa lalana mankany amin'ilay tontolo vaovao, ny lalana izorantsika. Tena tsy tsaroantsika mihitsy fa efa ao amin'ilay tontolo vaovao azy no ametrahan'Andriamanitra antsika. Ho an'izay tena mibebaka marina dia efa miaina ao anatin'ny tontolo vaovao izy, na dia mbola ety anivon'izao tontolo izao feno fahoriana sy fahotana azy. Izany no tokony ho fantatsika riavana. Ary dia izao no antso ho antsika. Ndrao variana isika eto amin'ity izao tontolo izao ity, ka tsy tsaroantsika ilay tontolo vaovao efa sitrak'Andriamanitra ametrahana antsika isan-taranaka. Koa amin'izany amarino ny fibebahanao. Amarino ny fibebahanao sao mbola tsy tafiditra ao amin'ilay tontolo vaovao no arian'Andriamanitra isika. Ndrao mbola tsy tafiditra ao amin'ilay tontolo vaovao ho an'ny taranaka voafidy isika. Amarino an'io indray ny fibebahanao, amarino an'io indray ny fitodianao amin'Andriamanitra, ny fitodiantsika taranaka amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Mahary tontolo vaovao ho antsika taranaka voafidy, manompo azy Andriamanitra. Fa ny faharoa eo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo dia mahary tontolo mpifaliana ho antsika taranaka voafidy sy manompo azy Andriamanitra.
Jerosalema eny karavona vahoaka heny-pifaliana. Hoy ny voasoratra eo amin'ny 19:7 amin'ny anaran'i Jesoa. Fa mifalia kosa sy miravoravo mandrakizay satria mahary zany aho, indro mahary an'i Jerosalema ho fifaliana ary ny olony ho firavoravona. Dia ho faly amin'ny Jerosalema sy ravoravo amin'ny oloko, ary ny feo mitomany tsy ho rentsony na ny feo mitaraina. Mahary tontolo vaovao Andriamanitra ho an'ny olom-baovao, ireo voafidy sy nanaiky hanompo azy, fa tontolo feno fifaliana koa. Tsy vaovao fotsiny, fa tontolo ravahan'ny fifaliana, feno aravoravona, eny karavoravona sy eny pifaliana. Ny fifalian'ny olom-boafidy, ny fifalian'ny mpanompon'Andriamanitra, ny fifalian'ny olom-baovao ao amin'ny Jesoa, ny fifalian'ny olom-bavonjy dia tsy miankina amin'ny zava-miseho sy mitranga eo amin'ny fiainana, fa na marary izy, na mahantra izy, na finaritra izy, na manana izy, ny fifaliany dia ao amin'ny tompo. Hoy ny Filipianina 4:4 manao hoe aintsika tsara, mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Ao amin'ny tompo ny fifalian'ny olom-baovao, apetrana amin'ny tontolo vaovao, fa tsy ao amin'ny zavatra hafa. Mahafinaritra ry havana ny perikôpa fa mifanojo indrindra amin'izay zavatra mety mitranga eny amin'ny fiarahamonina eny, miteny Andriamanitra. Va ho alina isika nandre tanàna eny karavoravona sy eny pifaliana, fa naninona nandresy ny baolina kitra malagasy. Ary amin'ny tanàna tahaka izao, vaky ny tako-bilany, ary miorakoraka ny olona. Hatraty heny pifaliana sy firavoravona i Madagasikara, satria nandresy ny baolina kitra malagasy. Fa mihoatra noho ireny ry havana, ny fifaliantsika olom-boavonjy no toloran'Andriamanitra fandresena tao amin'ny Jesosy Kristy, mandresy ny taranaka voafidy, mandresy ny mpanompon'Andriamanitra, mandresy ny fiangonana. Tena iainantsika ve zany tontolo pifaliana amin'ny androm-piainantsika manontolo, satria olom-baovao amin'ny Jesosy isika, nomena tontolo vaovao, ary dia fifaliana miavaka sy vaovao no iainantsika. Tsy miankina amin'ny fandresen'ny baolina kitra, izay fifaliana mety elina ihany. Androany dia efa hiatrika ny adi-piainana, fidim-bary lafo be, ny ranobe navelany orana, dia mety efa misy avy miorakoraka omaly alina, fa izao dia efa miady sady aiza ny arotsaka e, ny tany Barea. Izany ny any ivelany ihany. Fa ny antsika na misonitra vidim-bary, na lafo ny fanafody, na avy ny orana, tondraka ny rano, na haintany, na inona, ny fifaliantsika olom-baovao dia ao amin'ny tompo. Fifaliana mandrakizay, hoy ny soratra masina eo amin'ny 5:20, miravoravo mandrakizay. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, mampahery antsika tontolo feno fifaliana no arian'Andriamanitra ho antsika taranaka voafidy manompo an'Andriamanitra. Tontolo feno fifaliana, koa dia mampahery antsika hatreo amin'ny pifaliana ny fisondrotan'ny vidim-piainana, hatreo amin'ny pifaliana ny sarotra sy ny manahirana, hatreo amin'ny pifaliana ny fanompoana izay napetraka Andriamanitra eo antsorintsika. Koa dia meteza ho taranaka tanimbolo ny fifaliana ao amin'ny tompo, meteza mba ho taranaka tanimbolo ny fifaliana ao amin'ny tompo. Ny fahatelo ry havana dia eo amin'ny 19:20, mahary anao olom-baovao voafidiny manompo azy ny tompo, mametraka anao amin'ny tontolo vaovao feno fifaliana, fa tontolo mandrakizay koa.
mahary tontolo mandrakizay ho antsika ny tompo. Tontolo mandrakizay. Hoy ny soratra masina eo amin'ny 19, na dia ny zaza minono any aza dia tsy ho fohy andro, tsy hisy antom-panahy izay tsy nahatapitra ny andro, fa mbola zatovo ihany izay maty na dia efa 100 taona aza. Ny mpanota aza dia tratra 100 taona vao zonona. Na zavazava koa ny dika teny ombona izay nivakiana teo fa milaza hoe raha raisina ny heviny, tsy hisy zaza tsy ho azo zany hoe maty ny aina andro vitsivitsy. Ary maty tanora zay, maty teo amin'ny 100 taonany. Itsika 2 taona maty mbola tanora, 2 mbola tanora kely. Fanen'ny soratra 100 taona maty tanora zany. Eto amin'ity soratra masiny ity. Tsy alatsika arabaky teny zany ry havana fa izana dia mifono ny fanambaran'Andriamanitra, ny fandresena ny fahafatesana, mitondra ao amin'ny fahavelomana mandrakizay ao amin'ny Jesosy. So mantsy hoe tonga ny filazana manjo, lainga be lalazain'ny mpamina ny toriana tamin'ny Alahady, tsisy maharitra 100 taona akory izay taranaka. Ary tsisy aloha izay hitsangana eo, eny any dadabe fa 100 taona. Tsisy naharitra akory izay taranaka, 70 mihoatra dia tena misy. Nefa ambaran'ny soratra maty tanora, ny olona maty 100 taona. Milaza ny fisian'ny fiainana mandrakizay zany ry havana. Ny fisian'ny fiainana mandrakizay ampidiran'Andriamanitra ny olombofidiny sy nanompo ary nanaiky azy. Ao amin'ny boky Isaia ihany ny 5:20 dia misy teny manao hoe ny anaran'ny Tompo, ho foanany tsisy mandrakizay ny fahafatesany. Ao amin'ny 5:20 ho velona indray ny olonao izay efa maty, ny fatin'ny oloko hitsangana. Tena filazantsara ny fitsanganan'ny tenany maty ny andininy 20. Amafisiny ireo andininy nitsehivina teo araka ny Isaia 5:20 sy ny 5:20. Tontolo misy ny fahavelomana mandrakizay no ampidiran'Andriamanitra ny taranaka voafidiny sy manompo azy. Tontolo jiosy ry havana dia mihevitra fa rehefa tonga amin'ny fahafatesana ny olombelona dia tsy misy fiainana intsony ao ambadika izany. Fa ny fidiran'i Jesosy teo amin'ny tantara dia manokatra tontolo mandrakizay. Rehefa nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana izy ka nitsangana tamin'ny maty, dia manolotra n'ilay tontolo ny mandrakizay ho an'izay mino azy. Ilofosy antsika mafy tokoa ny 100 taona. Latsaka mba kolokoloana ny fahasalamana, ny toe-batana, ny sakafo hohanina sy ny sisa. Hitandrona ny aina mba hampatezateza kokoa. Dia milofo isika amin'izany, mandany vola be. Andrendray ny hitadiavantsika asa dia hivelomana eto an-tany. Tsy ratsy ho azy zany. Adinitsika fa ny Tompo dia manolotra tontolo mandrakizay. Ary mendrika hiazakazahana koa izany, isitrahana. Ry havana, efa tafiditra amin'ny tontolo mandrakizay isika, araka ny teny hoe izay mino no manana fiainana mandrakizay. Ny ampirisihana antsika dia ny teny nataon'i Paoly tamin'ny Timoty manao hoe miadia ny ady tsara ny finoana, azohy ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany no niantsona anareo, nanaovanareo fanekena teo anatrehan'ny vavolombelona maro. Efa ao amin'ny tontolo ny mandrakizay isika taranaka voafidy sy manompo an'Andriamanitra, miadia ny ady tsara ny finoana, azony izany fiainana mandrakizay izany, fa noharian'Andriamanitra ho antsika. Indreo ary ny endriky ny tontolo izay ho arian'Andriamanitra, noharian'Andriamanitra ho antsika taranaka voafidiny. Voalohany
olom-baovao voafidin'Andriamanitra ianao, napetra ao anatin'ny tontolo vaovao. Tontolo vaovao, tontolo ny fifaliana. Tontolo vaovao feno fifaliana ary tontolo tsy mielina fa ny tontolo mandrakizay. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, isika dia isitraka izany fahariana vaovao omen'Andriamanitra ho an'ny olom-boafidiny izany. Amen.